maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ivavaka sika riavana feno fisaorana sy fankasitrahana zay Andriamanitra satria mbola eo aminay mandrakariva ny tananao, manoana anay ianao, mitantana anay ianao ary mitondra anay amin'ny toerana itony amin'izao maraina izao. Misaotra ny anomezanao anay volana vaovao ary velomanay mandrakariva amin'ny soratra masina mampahafantatra ny asanao. Tsy hitanay isaina ny asa nataonao teo amin'ny fiainanay fa mankasitraka noho ny fanamasina mitarika anay ho amin'ny fibebahana. Eto ary dia miondrika sy manitry teny izahay amin'ny tsy fahatanterahanay, amin'ny tsy fahamasinanay. Dia anao Tompo no amindra foindray ary anamasina anay, handray anay ho zanakao. Dia misaotra koa no ny asan'ny fanainao masina irahanao ankehitriny eo anivon'ny fiangonana araka ny tokony omenao fa raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anaranao dia ao afovoany ianao. Hoeto ane ianao hiteny amin'ny fiangonana raha hovakiana ny soratra masina ary ampiorina ny finonokoa raha hotoriana aminay izany. Dia mitenena ary Tompo fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Hanaraka ny vaky ny soratra masina araka ny voalahatra ao amin'ny mofinainy sika riavana ny Kolosianina 2 manomboka eo amin'ny 9 hatramin'ny 1:10. Kolosianina 2 9 hatramin'ny 1:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa ny teny. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abim-pianaran'izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenon'ny fomba n'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy ny lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra, ary tao aminy koa no namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famoran'ny Kristy. Fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahatsoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahatsoantsika rehetra, ary novonoany ny soratanany didy izay niampangatsika dia nesorony tsy eo mihitsy izany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana, ary nesorony tsy ho amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ampitomborao amintsika riavana ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Ao amintsika koa ny fanahy masina atakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny vaky teny izay nitondranantsika teo. Kolosianina 2 9 hatramin'ny 10. Mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Raha vao manokatra ny Baiboly isika dia fampahafantarana ny asan'Andriamanitra teo amin'ny famoronana no hitantsika ao anatin'izany Baiboly izany, ny Genesisy 1. Raha makany amin'ny boky ny Apokalipsy isika dia Andriamanitra izay mampahafantatra ny tsy ambaratelo ny hanaovany lanitra vaovao, tany vaovao. Ary raha mamakivaky any atenatenany any isika dia mbola mahita ireo tantara maro milaza ny asan'Andriamanitra, tsy angano, tsy arira, tsy filozofia, araka ny filazan'ny Kolosianina 2 ny soratra masina, fa tena tantara, ary tantara mpamonjena azo iainana tsara. Atolotry ny mpanoratra dia i Paoly apôstôly ato amin'izao anjara mofinainantsika izao ry havana ireo asa fitososina izay
nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Anambaran'ny Paoly apôstôly fa ampy loatra ary tsy ampiana tsy analana i Jesosy Kristy raha milaza ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ny zanak'olombelona ary indrindra ny famonjena efa noraisy ny fiangonana tao Kolosia. Ny fiangonana tao Kolosia izay nitafian'ny fampianaran-diso araka nitantsika eo amin'ny 5 fampitandremana, tandremo fandrao misy mahalasanareo babony amin'ny filozofia sy ny famitana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidi fianaran'izao tontolo izao. Inona ireo zavatra fitososina izay nataon'ny tompo araka ny voalaza ato anatin'ity anjara mofinaina ity. Naneo ny fahafenon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Andriamanitra. Eo amin'ny 5 fa ao amin'ny tenany no hitoerany fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Nataon'Andriamanitra niseho tao amin'ny Kristy ny fahafenony. Asan'Andriamanitra zany. Miseho miariary, nasehon'Andriamanitra miariary tao amin'ny Kristy ny fahafenony. Hitantsika ao amin'ny Kristy ve ny fahafenon'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa dia nampiditra antsika ho feno ao amin'ny Andriamanitra araka izany. Eo amin'ny 10 ary ianareo dia tanteraka ao aminy sady izy ny lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Raha nasehon'Andriamanitra ny fahafenony tao amin'ny Kristy, isika kosa dia nataon'Andriamanitra tanteraka ao amin'ny Kristy. Tsisy banga intsony ny fiainanao. Zany drevana dia mario fa matoa ny olona mieritreritra fahabangana ary tao tsy mety feno ny fiainany dia satria tsy mbola ao anatin'ny Kristy. Mety manontany ny ora izy, mety tompony voninahitra sy ny fahefana izy, fa tsarony tsy mety tanteraka ny fiainany. Tsy mbola namboarin'Andriamanitra araka ny Kristy izy, tsy mbola nandray ny Kristy lay endrika ny fahafenon'Andriamanitra izy. Dia mario tsara zany asa nataon'Andriamanitra zany hoe nameno ny banga rehetra tao amintsika, nitondra ny fahafenom-piainana ho antsika Andriamanitra. Zavatra fahatelo dia eo amin'ny 12. Famorana ny fo. Zany hoe fikarakarana tsy ny ivelany ihany fa ny any anaty mihitsy no nikarakarain'Andriamanitra. Raha miteny hoe famorana moriavana, izy io dia texte ao anatin'ny fanaovam-batisa. Rehefa atao batisa ny zanaky ny fiangonana dia ny texte anankiray vakiana io, famorana tsy natao tanana. Hoe famorana dia fantatsika tsara, indrindra ho an'izay efa nanana zanakalahy, misy zavatra esorinao, antsony teny malagasy hoe tsitsy, zavatra everina fa tsy mahatomombana, esorina iny ary dia avela amin'ny fahatsarany ny zavatra anankiray. Dia tahaka izany koa ry havana, famorana tsy natao tanana, fanesorana ny tenany nofo, fametrahana ny tenany Kristy. Nataon'Andriamanitra zany ary efa vitany tamiko sy taminao. Asan'Andriamanitra ambaran'izao soratra masin'izao. Ny tenany ota ny esoriny ary napetrany ny tenany fahamarinana. Fa inona koa ny zavatra manaraka? Nisy nalevina. Nalevina ary natsangana niaraka tamin'ny Kristy isika. Lay tena andevony ota dia nalevina ary rehefa avy eo dia novelomina isika nomena fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Ny 12. Niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarana nanangana antsika koa taminy no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Nalevina isika teo amin'ny batisa fa natsangana indray ho velona amin'ny fahamarinana. Fiainana vaovao zany ry havana, fiainana vaovao zany. Ny 5 dia eo amin'ny 17. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany
ny fahadisoantsika rehetra. Asan'Andriamanitra tantarain'izao soratra masina izao ny namelana ny fahotantsika rehetra. Tsy ny hoe ny heverintsika ho lehibe ihany na ny majinijinika mety tsy nampaninona antsika akory araka ny fiheveran'olombelona, fa ny fahotantsika rehetra, famindram-po feno tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy. Ambarana n'izao andinin-tsoratra masina izao eo amin'ny andininy 17, izany famindram-pon'Andriamanitra izany. Zavatra fahafiry izao, ny soratana ny didy izay ny ampangana antsika dia nesorony tsy eo mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Tsy hoe antota taratasy nampirimina, fa antota taratasy tsara fantsika eo amin'ny hazo fijaliana. Fiampangana nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Efa vita koa izany. Raha amin'ny fiampangananao nataonao tamin'ny lasa, no mbola hirairaina, misy mihirahira, mpiara-monina, ary indrindra ny devoly izay mpiampanga mampiasa ny eritreritrao hevitra an'izany. Dia ambaran'izao soratra masina izao fa efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ireny antota taratasy miampanganao ireny. Zava-dehibe koa izany ndriavana. Ary mampiseho fa tsy misy fanameloana intsony ao amin'ny Kristy ilay fahafenon'Andriamanitra. Zavatra fafito farany nandresy miaraka amin'ilay tompo ny fahefana sy ny hery rehetra isika. Hoy ny andininy 10, ary nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miharihary fitondran'ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. No reseny ka no baboiny. Fandresena mazava ary ampahibe maso toy ny fanaon'izay avy nandresy teo amin'ny tontolo nanoratana n'ity soratra masina ity, rehefa nandresy tamin'ny fanatanjahantena, ny mpanao fanatanjahantena dia tena iobina dia iobina ohatran'ireny hoe tarika mpanao baolina kitra eto Madagasikara, takininona re zany fitsenana azy fa toy izay. Ary vitan'Andriamanitra tamiko sy taminao zany hoe nentiny toy ny fanaony avy nandresy ianao. Tena ampifaliana no voanao anatin'ny fanandevozan'ny fahotana, ao anatin'ny faharesena samihafa, ao anatin'ny fiampangana ataon'ny fahavalon'Andriamanitra dia Satana. Ho an'ny fiangonana riavana, etsy ampitetsy dia misy mpivarotra akanjo vita, prêt-à-porter hoy isika. Raha mivoaka eto isika dia vero toy ny hoe nivoaka tamin'ny mpivarotra akanjo efa vita anankiray. Tsy nanohatra fotsiny hoe mety amiko sa tsy mety amiko zany, fa tena efa nijoloanao ilay izy. Nijoloanao ny asa vitan'Andriamanitra atao amin'ny Kristy ary manendrika anao tsara zany. Efa vita ny asa anjaranao sisy ny mametraka azy eo amin'ny fiainanao. Anjaranao ny mandray izany ka mametraka azy eo amin'ny fiainanao mba ho endrika tsara no ahitananao. Efa vita, tsy sahiranana tsony hoe alaina ny vikavika na mbola atao an'izao na mbola atao an'izao. Tsia, tsisy devoir anao tsony, fa efa vita zany. Ho antsika tsiraray avy, raha toka mbola mialoalo aminao amin'ny fiampangana tamin'ny zavatra mety nataonao tamin'ny lasa, raha hibebahanao marina zany ka ekenao ny asa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Kristy araka ny voasoratra teo, dia tadidio fa efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ny fiampangana. Tsy misy tokony hampisalasala, tsy misy tokony hanameloanao ny tenanao. Ndrao maka ny toeran'Andriamanitra mpitsara indray ianao. Efa voafafa ny taratasy fanameloana. Ho an'ny fiarahamonina riavana, fiangonana mahalala tsara ny asan'ny tompo dia voalaza teo fa mandray vita ny famonjeny ary misalotra mora foana ny fahamarinana sy ny fahafahanao amin'ny Kristy, dia tonga fahatsaran'ny fiarahamonina koa isika. Ny fiarahamonina ny ratsy dia satria tsy nandray ilay famonjena efa vita ny mpiarabelona, fa ianao no haingo ny fiarahamonina toy ny vehivavy tsara, ahoana hoy ny fitenena malagasy, raha avaky ny lalana, raha mandeha ny andalana eny. Ianao no fanatsarana ny fiarahamonina, ianao no fanasina, ianao no sira,
ianao no fahazavana mandihana tantarao ny asan'Andriamanitra efa vita mba tsy anao rery no andray izany fa ny hafa-koa. Indreo asan'Andriamanitra fitososina nampatsahivy ny soratra masinantsika ho raisina ho indray izany ka ho tonga aminao ny fahamarinana ny fiainana vaovao entiny Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy ianao raha miala eto amin'izao fanompo-pivavahana izao. Amen. Hivavaka isika ry havana. Tompo misaotra fa ny soratra masina dia tsy mitarika anay anamboatra famonjena fa mampahafantatra anay kosa izay efa vitany Kristy ka raisina fotsiny isalorana toy ny akanjo. Misaotra anao Andriamanitra fa ao amin'ny Kristy dia efa resy ny ota, resy ny fahafatesana, resy ny hery rehetra. Ampianaro izay fikitra amin'ny soratra masina satria ao amin'ny soratra masina no hanehoana ao Andriamanitra ny asan'ny Tompo dia Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay fa na efa asa feno, asa mahatonga fiainam-baovao ho anay ianao. Ary indreto atolotray eo anatrehanao ny fiainanay manontolo, ny momba ireo mpiarabelona aminay koa. Misy izy ireny tsy salama, mety ny tenanay aza, ny ankonanay. Tompo jereo ary tendreo amin'ny tana maherinao. Efa niaritra diakapoka ianao ho fanasitranana, ary tsy fanasitranana fanaintainany nofo ihany, fa niadi-panahinay koa. Vonjeo izahay fa tsy mahavonjy tena, omeo ny fanainao masina mba handray ny famonjena ao amin'ny Jesosy. Omeo anay Tompo ny fampiononana indrindra ho andreo manamanjoa. Maro ireo fianakaviana idira manjoa, tsy eto amin'ity faritra misy anay ity ihany, fa manerana ny nosy ary maneran-tany azy. Dia ianao no mbola hamangy azy ireny ka hampionona sy hampahery amin'ny alalan'ny fanahy masina. Akekezo ireo manana olana, hiatrika fitsarana ireo voafonja sy ny fianakaviany, ireo mpisetra amin'ny fitsarana, ireo mpiandry ny voafonja mba ho hamarinonao ny asan'izy ireny. Ary aoka ny teninao izay manambara ny asa efa vitan'i Jesosy Kristy anan-kery amin'izay mety voaheroka sy manefa sazy, dia ho fantany Tompo fa hafa ny fijerinao, efa voafafa eo anatrehanao ny fahadisoana ibebahana marina. Apetraka eo ampelantananao Andriamanitra ny firenenay, ianao no mahita ny mahasoa sy mahatsara izao firenena izao, fa ho anay kosa na mpitondra na ny vahoaka dia omeo anay ny fahendrena ahafahanay mandray ny andraikitra tandrify anay tsirairay amin'izay hampandroso sy hanovana izao firenena izao. Tononay aminao ny fiangonana, misaotra ny amin'ny volana janoary voadingana ary mametraka eo ampelantananao indray ny fijoroan'ny fiangonanao ho fanasa sy fahazavana amin'ny asa vitanao Kristy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Misy ireo mpitory filazantsara, fiangonana mijoro any amin'ny tany miady, any amin'ny tany misy loza voajanahary, any amin'ny tany voatafiky ny fampianaran-diso. Jesosy Tompo, aoka hitory marina ny filazantsaranao ka hanambara ny asa feno vitan'i Kristy tsy misy anampiana, tsy misy analana izy ireny, ary amin'ny faharesen-dahatra sy ny fahavitriana ary ny fanantenana feno. Jereo ireo fiangonana milofo ao anatin'ny fahalalahana tanteraka, mba hanararoatra ny fahalalahana eo amin'ny faritra misy azy ka hampiely faingana ny filazantsaranao. Izay reto dia manana izay tianay hotononona eo anatrehanao, mihaino anay ny amin'ny fiainanay manokana sy ny fikazanay, ny amin'ny ankonanay, ny amin'izay manodidina anay mety nangataka ny hivavahana ho azy ireny. Indro Tompo ny vavakay rehetra, fezinay amin'ilay nampianarinao manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etsy an-tany ho takiny ny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay,
ary mamelany erokay tahaka ny namelanay izay meroka taminay aza nitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso amin'ny finoana ary nitsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho aianao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fiadanany mihoatra no ny fahalalana rehetra, hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy ainatsiny mandra-piavy ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.